La 4G by Telma vous présente Ni Vavo. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Ni Vavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manultra anao Ni fampalalam-baovao. Nivoaka tamin'ity androany ity ny anaran'ireo mpilalao malagasy 5-telopolo izay vao antso hiatrika ny fifampimondrona ny baren'i Madagasikara manomboka ny fafitony volana Jona ho avy izao araka ny fanapakevitry ny mpanazatra Eric Rabesandrata. Natomboka androany tao amin'ny faritry Boeny fizarana ny tosika fameno ho an'ireo mpampianatra ary vola mitetina 10 miliara sy 7,500 tapitrisa ariary no natokan'ny fanjakana malagasy andovana ny karaman'ireo mpampianatra frama manerana ny nosy. Nirosy tamin'ny fanaovana vaksiny ireo mpisehatra ny vizantany sy ny fitaterana ao Nosy be. Ankoatra ny fitandrona ny fahasalamana, antoka iray entina manome toky ny mpizahatany izay ho tonga any Nosy be izany mba mifanazavana azo. Nisy ny lesika tamin'ny fanomezana etomody ny mpianatra tsirairay ary nampiana ny faripaizan'izy ireo ny fihibohana. Antony tsy voara-maso ny ankizy, ny zokony manatanteraka ny etomody izay nomeny ny mpampianatra. Maresaka IRS am-pirenena, voafidy ho filoham-pirenena tamin'ny latsabato miafina nataon'ireo solombavambaoaka Israeliana i Isaac Herzog. Ny volana Jonay ho avy izao no anatanterahana ny fifamindram-pahefana eo amin'ny 5 teo aloha. Ny adidiny no avetrany. Salandra tompolasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny baolina kitra avy hatrany no anomboantsika ny vaovao dia nivoaka tamin'ity androany ity ny anaran'ireo mpilalao malagasy 5-telopolo izay andrafitra ny barean'i Madagasikara vao antso hiatrika ny fifampivondronana manomboka ny fafitony volana Jona ho avy izao araka ny fanapakevitry ny mpanazatra Eric Rabesandrata. Henri Flore. Fantatra tamin'ity androany ity ny anaran'ireo mpilalao handrafitra ny baren'i Madagasikara amin'ny fampivondronana voalohany izay hanomboka ny fahafito ny volana Jona ho avy izao ka hatramin'ny daty ny faha-20 ny volana Jona. Ireto avy izy ireo sy ny kiloba izay ilalaovany. Eo amin'ny mpiandro arato no ahitana ny Mathias Randriamamy, PSG en France, Melvin Adrien, AS Lohang ao France, Nina Razakanirin, AS Sadema Madagasikara. Eo amin'ny vodilarana ny indray kosa ahitana ny Jérémy Morel, FC Lorient ao France, Jérémy Mombry, Grenoble Foot 38 ao France, Silvio Wasiero, CAS Folaech, Luxembourg, Pascal Razakanatenene, Saint-Pierre ao La Réunion, Radjo Razafindrabe, Kosfa Madagascar, Théodin Ramanzary, Fossa Junior Madagascar, Henri Ouni Radjonisson, AS Adema Madagascar, Toki Randiatsiferan, Adjesaya Madagascar, Solonjatovo Rakotoarso, Jetkintana Madagascar. Fa eo amin'ny irakiraka indray kosa no ahitana ny Anissé Andrianantenaine, FC Lodogorets Bulgarie, Marco Elemahartra, Charleroi SC Belgique, Ryan Ravelson, Los Angeles Galaxy USA, Ibrahim Amada, Al Makria Qatar, Zoutsara Randriamboulol, FC Fleury 91 France, Dimitri Kalouin, FC Fleury en France, Dax Andiamrado, Saint-Pierre au La Réunion, Dafera Manamaef, Voltigeur au France, Bansera Koutnirine, FFC Madagascar. Fa eo amin'ny lohalarana indray kosa no ahitana ny Njiva Rakotoary Malala, Nogboy FC Thaïlande, Carolus Sarl, El Kadchia FC Arabie Saoudite, Alexandre Ramalengom, Sedan Ardennes en France, Hakim Abdallah, Lias SK Belgique,
Veuve Paulin, Misr Al-Kassa, Égypte. Loïc Lapoussin, Saint-Gilloise, Belgique. William Gros, FC Fleury 91 en France. Badio Rakoutou Menzanahari, Sukote FC en Thaïlande. Fabrice Rakoutou B, Saint-Denis FC La Réunion. Lalena Manapsou, Disciple FC Madagascar. Tsitoura Zafandrasat, Zetkita Madagascar. Aristide VV Ranev Arson, FEV FC Madagascar. Unzaniena Patrick Asnirin, AS Adima Madagascar. El Hadarira Ernirin, Adjesaya Madagascar. Rani Vovo Azotan, Makasken Yirome Metanira Manukan. Ulana Eomni Lafni Visa, Nutsina Fan Miatketi Fundunana iti. Tontolon'ny baolina kitra izay atrandy zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny baolina kitra ny fisian'ny fifampivondronana izay ataon'ny mpanazatra ankehitriny hoy ireo mpamakafaka ara-panatanjahantena ahafahana mijery akaiky ny fivoaran'ireo mpilalao izany. Henri Fleury. Hitondra arivo vaovao an'ny taranja baolina kitra, ny fampivondronana izay ataon'ny mpanazatra vaovao ity, raha ny nambaran'ireo mpamakafaka fanatanjahantena. Tena hoe ilay fanaovana le stage amin'ity volana jona ity dia anaovan'ny staff technique vaovao an'ny équipe nationale-ny Madagascar ny Barea, évaluation ny mpilalao izay ny ankamaroany efa nantsona teo aloha ihany, na isan'izany dia efa misy ny mpilalao izay vao tamin'ity vao nantsona, izany hoe somary fitsapana zany raha ny tena marina kokoa hijerena ary homanana kokoa ny amin'ny volana septembre raha hoe iza no mpilalao andrafitra ny ekipa pirena amin'izany volana septembre zany. Izy angamba matona atao 5-telopolo dia amin'izay koa mba ahafana mahazo ny olona mpilalao maro mba tsy sinenina ny herinany ka dia hoe fotoana izao anaovana ny évaluation izay mpilalao afaka anaovana évaluation aloha amin'izao volana jona izao. Ny tena hoe daty importante ho antsika malagasy tena volana septembre ny fihaonana amin'ny Benin sy Tanzanie. Tsy maintsy mitady vola amin'ny mpanohana ny fédération na malagasy ny baolina kitra ankehitriny noho ny tsy fahazoany Madagasikara ilay voana fanampiana avy amin'ny FIFA. Ilaina ny fisian'ny fampivondronana tahaka izao ao anatin'ny fenitra izay takiny. Amiko tsara ilaina foana ny regroupement, fa le regroupement koa tsy afaka atao isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana fa misy an'ilay daty FIFA izay apetraky ny FIFA manokana hoe amin'izao daty izao no afaka alaina ny mpilalao indrindra ireo mpilaravinahitra ireo efa matianina satria izy ireny dia efa miasa eo anivon'ny kluba misy azy ireo tsara ihany dia misy daty manokana apetraky ny FIFA ohatrany amin'ity zao tsika efa natiny tanteraka mihitsy an'ilay daty dia sady efa vita ihany koa ny top lalaovana ny amin'ny firenena maro ny ankamaroan'ny firenena raha tsy tena izy rehetra mihitsy dia afaka milalao ny mpilalao afaka mantsona dia amin'ny volana septembre indray volana jolay aogostra zany tsy misy tsy afaka mananteny tsika ohatra vacances ny olona tsy misy événement tsy misy compétition ny volana septembre indray zay vao sokatra indray le date FIFA izay apetraky ny fédération internationale ny baolina. Ny fafitoka hatramin'ny fahavalambin'ny folo ny volana jona izao araka izany no toaterana ity fampivondronana ho an'ny mpilalao ny Bareny Madagasikara ity. Mariana fa tafiditra amin'ny fanomana ny Bareny Madagasikara amin'ny lalao fifantsana iadian-toerana ho an'ny mondial 2024 ity fampivondronana ity. Natomboka androany tao amin'ny faritra Boeny fizarana atosika famena ho an'ireo mpampianatra ary vola mitetina 10 miliara sy 750 tapitrisa ariary no natokany fitondram-panjakana andoavany karaman'ireo mpampianatra FRAM manerana ny nosy ny alarana efso. Hanamavanana ny fandanin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra vola mitetina 750 tapitrisa sy 10 miliara ariary ny vola natokany ny fitondram-panjakana andoavana ny karaman'ireo mpampianatra FRAM manerana ny nosy. Miisa 7,705 alina ireo mpampianatra FRAM tsy mandray tambi-karama ka isitraka ny fanampiana rahetsy ariary. Ny mpampianatra FRAM avy tao amin'ny faritra Boeny no nisitraka voalohany tosika fameno natolotra ny fitondram-panjakana vola izay noraisina tamin'ny alalan'ny postra malagasy. Madagasikara kosa dia hoe amin'ny fotoan-tsaratra toy izao no ifampitsinjovana. Izay no mahatonga antsika voreto androany satria ianareo dia anisan'ny tokony hotoanana, tokony ho ampino ka nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa rehefa nisy aloha ny zay zavatra nyresanareo zay dia nisy ny fifampiresana tamin'ny mpamatsy vola mba ahafahana manampy anareo, mba ahafahana ihany koa fantatro le zavatra tena irinareo le hoe
ahoana le recrutement zay efa jerevanay akaiky io ary efa anteneniko tamin'ny ramatoa ministra ny fanaovana ny recrutement mangarahara efa manomboka zany toizany zany ary mbola ho ampiny zany mbola ho amafisiny zany zavatra rehetrarehetra zany a satria raha hitanareo dia ny fampianarana dia natao lahara-pamehana ary mino a fa afaka fotoana foy a dia isy zavatra goavana iseho so atao a mikasika an'izay recrutement izay hatramin'izay fa noho ny fitsonjovan'ilay fitondrana zany tamin'ity taona ty dia noho ny covid nisy teo amin'ny 2019-2020 dia nanala vesatra ny ray aman-dreny zany fanjakana dia 0 ariary dia tsy misy mihitsy zany ny tolo-tanana avy amin'ny ray aman-dreny fa vo zao tosika fameno zao vola voalohany azonay tamin'ny fitondrana fanjakana aby tsy mbola nisy. Raha hoanao zao ohatra tsy nahoana ny tsinjarana ny vola azo ty nareo tsy mandray vola fa tsy ny ray aman-dreny? Voalohany aloha ny tsy ampy tsy ampy araka an'ilay teny filoha teo zany hoe avitanareo hatramin'ny fetim-pirenena ho izy ozy le izy. Nofarana ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny fitokanana ny tranoben'ny kolontsaina tao Boeny sy ny fitetezam-paritra izay nataony. Trano izay ahitana efitra famakiana boky, fanaovana informatika, eo ihany koa ny toerana fanaovana fampisehoana an-tsehatra, toerana izay azony rehetra ampiasaina. Lahara-pamehana ny fampiroboroboana ny kolotsaina malagasy, ny serasera ihany koa ny fialamboly amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ka ity tranobe ity dia hoentitsika voalohany aloha ametrahana ny kolotsaina malagasy satria afaka tenen'ny madame ministra teo afaka anaovana fampisehoana, afaka anaovana fiofanana eo, fiofanana amin'ny fanaovana teatra, fanofanana ihany koa ny mpanao gazety, tranobe mifampiratigny sy ny zavatra maro isan-karazany, misy biblioteka eo tsy ho tany sakreto fa zava-dehibe ny fisiny zao foto-drafitr'azy zao. Tsy araka ny resabe voizina ny voatoatin'ny tolo-dalàna mahakasika ny fizakana zom-pirenena malagasy entritra ny masotsivana napetraka ho an'ireo teratany vahiny mangataka izany hoy ny solombavambahoaka afaka manao opposition ihany koa ny gouvernement ho an'ireo izay efa nahazo raha mampiasa izany tsy araka ny tokony ho izy. Yves Richard mifanohitra amin'ny foto-kevitra nandrosoana ny tolo-dalàna mahakasika ny fizakana ny zom-pirenena malagasy ny adievitra voizina momby io amin'izao fotoana izao. Raha tafiditra anatin'ny teboka miteraka adievitra anatin'izay ny mahakasika ny fisitrahan'ny teratany vahiny tany eto amin'ny tanin'ny Repoblika amin'ny Madagasikara. Anamafisina ny voalaza ny lalàna 10 tsipika otra 420 Jolay 1700 ny tanjon'ny tolo-dalàna. Tamin'ilay 60-064 ilay ordonnance iainantsika dia tsy mahazo mizaka ny tsy mahazo an'izany bien immeublé tsy mahazo tany ny vazaha rehefa tsy teratany malagasy ary mbola namafisy ny Zafy Albera zany tamin'ny ilay ordonnance 95-021 milaza président Zafy Albera zany fety fa na dia 10 taona azy ianao nefa nahazo natin'ilay dia mbola tsy mahazo mizaka mamividy tany bien immobilier. Dia rehefa tonga ny président Ravalomanana tamin'ny 2003-027 noho ny antony gamba eritreretiny hoe ampandroso gamba dia naabrozeny ilay nataon'ny Zafy Albera. Nanomboka teo dia mahazo mividy tany ny investisseur vazaha raha vao mitondra hatrany amin'ny $500,000. Zany nge mahatonga tadiditsika nge le resaka day eo 1 million d'hectares nge tany amin'ny faritra Atsinanana ny saika lasy. Dia ahoana ny zavatra adievitra sokafana zany ty amin'ny lalàna ity code de nationalité izay apetraka ity hoe ndao averina le Zafy Albera. Zay nge ny antony enjehana anay mafy anaovana attaque personnelle amin'ny tenanay satria ivoaka ty tantara ty. Teboka maro araka izany no nitondrana fanavaozana anatin'ny tolo-dalàna mahakasika ny fizakana ny zom-pirenena malagasy. Ifantoka betsaka amin'ny fanamafisana ny voalaza ny lalàna 10 tsipika otra 420 ny taona 1700 zany. Ankoatra amin'ny masotsivana mazava ho an'izay mangataka ny fizakana ny zom-pirenena, mipetraka ihany koa ny arofanina ho an'izay misitraka ny zom-pirenena. Taloha ny fahazahoana zany nationalité zany 5 taona manambady ianao dia zay vao mangataka. Zay dia ianao mangataka amin'ity zay mieritreritra 10 taona. Dia mangataka ianao tsy voatery mahazo fa mbola miankina amin'ny gouvernement koa io.
misy processus mahay miaramena amin'olona mahay teny gasy tsara mahay fomba ny gasy be anao zay anao vao mahazo mangata folo taona aorinan'ny mariazy dia rehefa mahazo anao dia mbola azon'ny gouvernement atao koa manao opposition raha ohatra ka misy zatra hita hoe fraude ty na tsy bony foana anaovanao azy ary ianao ve tena mitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara le anao le omena le nationalité fa tsy hoe zay mangataka dia omena tsy zay mihitsy ty tsy nirehetra kila no hisitraka ny zoam-pirenena natokana ho an'ireo olona tsy manatsata fitonjato fantatra tamin'ny alalan'ny fanosana ambonina farany teo na ny RGPS 3 nandrosoana ny tolo-dalàna mahakasika ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy ny fandinihana ny tolo-dalàna izay nahemotra amin'ny fotoam-pivorian'ny antenimera manaraka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitony ny fanamorana ny antota taratasy takiana amin'ny fananganana orinasa. Isan'ny napetraka ho fanatanterahana izany plateforme en ligne momba an'io izay hiandraiketany EDBM. Yves Richard. Tao anatin'ny 3 volana voalohan'ny taona 2024 ny tombo 20% raha oharina ny taon-dasan'ny tahan'ny fananganana orinasa araka ny antotanisa avy amin'ny EDBM. Isam-bola mampitaraina ny mpandraharaha amin'ny fananganana ny orinasa ny ankilan'ny famaroany antota taratasy takiana izay nanaovana ezaka manokana. Rehefa vonina daholo ny antota taratasy ilaina dia eo amin'ny 3 andro eo vita ny mitsangana ny orinasanao. Fa rehefa miresaka amin'io zay dia hita hoe mbola be dia be ihany ny antota taratasy angatahana. Izay moa zany le fiarah-miasa izay apetraka amin'izao hoe inona daholo no azo esorina anatin'ilay taratasy ilaina ary izay koa ny antony hoe irosotsika anatin'ilay dématérialisation. Eo amin'izay tsisy taratasy tsy ho sarotra intsony zany ny azahoana izay taratasy izay ary ny tanjona moa zany efa atsoatra mety amin'ny juillet tsika mbola idiona indray 100% zany afaka manangana ny orinasa ianao amin'ny alalan'ny internet. Androany no tontosa tetsy Antaninarenina ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministera sy ny sampam-pandraharaha. Niarana entana tamin'ny fametrahana ny plateforme en ligne ahafahana manatanteraka ny fananganana orinasa. Tafiditra anatin'izay ny teo anivo fohibe mpitantanana akapoben'ny etra. Ny sampam-pandraharaha misahana ny lalàna eo anivo ministera ny fitsarana ary ny EDBM. Nahazo aina amin'ny akapobean'ny sandam-bola malagasy tao anatin'ny 5 volana voalohany ho an'ity taona 2024 ity na misy aza ny fiovaovan'ny sanda raha oharina amin'ny euro sy ny dolara. 30 ariary hatrany amin'ny 100 ariary ny eranerany amin'izany raha ampitahaina ny izao roan'ny volana ajona izao sy ny voalohany volana janoary miantarandriana io. Tato anatin'ny 5 volan'ny taona 2024 nahazo aina ny sandam-bola malagasy na izany oharina amin'ny euro na oharina amin'ny dolara. Araka ny tatry ny banky fohiben'ny Madagasikara ny fahavalon'ny volana janoary 2024 4,704 ariary ny 1 euro, ny ovaova 4,704 ariary ny 1 euro, ny fahasivy ny volana febroary lasiny ary ny ovaova hatrany izany. Lasa 12,704 ariary ny 1 euro, ny 12 ny volana martsa lasa teo. Ny verina nahazo aina ny ariary taorin'izay ary lasa 7,704 ariary ny 1 euro tany amin'ny 29 ny volana martsa 2024 iny. Androany rojona 2024 madinina ny 7,704 ariary ny 1 euro raha mitahina ny 2024 teo araka izany ny sandam-bola amin'izao nahazo aina teo amin'ny 70 ariary teo ny ariary oharina tamin'ny euro. Nahazo aina takiza ihany koa ny sandany ariary oharina tamin'ny dolara tamin'ny valon'ny volana janoary 2024 ohatra nandinina ny 7,703 ariary ny iray dolara. Ny ovaova hatrany ary androany lasa mandinina ny 5,703 ariary izany. Tsy nahazo fanazavana mikasika io fiakaran'ny lanjan'ny ariary io hatreto ny mpanao gazety raha nanontany izany teo anivon'ny banky fohiben'ny Madagasikara. Ny amby 5 indray ireo lavan'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara araka ny tatitra izay nivoaka tamin'ity androany ity. Miisa 3 ireo tranga vaovao ary 20 ireo sitrana soamantsara. Henri Florent. Olona miisa 5 indray no fantatra fanamony ainy vokatry ny valinaretina Covid-19 manerana nosy. Ny andro nomaly voalohany ny volana jona taona 2024 araka ny antotanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Itsy ankilany ny ampy
20 ireo sitrana somatsara nandritra izany. Raha 320 ireo tranga vaovao voamarina tamin'ireo fitiliana 320 sy 400 ny totosaina. Mitotaly 730 ireo marary. Fa sarotana manaraka ny fitsaboana erika Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy namony Madagasikara nanomboka ny daty ny 17 Martsa 2000 hatramin'ny daty ny omaly. Niroso tamin'ny fanaovana vaksiny ireo mpisehatra ny fizahantany sy ny fitaterana ny Anosibe akoatra ny fitandrona ny fahasalamana. Antoka iray entina manome tokony ireo mpizahatany izay ho tonga any Anosibe izany raha ny fanazavana azo Michel Aranarjo. Na mbola tsy misokatra ho an'ny mpizahantany avy any ivelany aza ny lanitry Madagasikara mitoetra ny fioman'ny ireo mpisehatra amin'ny fizahantany amin'ny mety ho fiverenana izany. Ankoatry ny fampiarana ireo voarakitra ao anatin'ny protocole d'hygiène sanitaire, ny roso tamin'ny fanaovam-baksiny ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany sy ny fitanterana tany Anosibe. Amin'ny fandraisana ny mpizahatany amin'izao fotoana izao dia miandry sécurité avy aty amintsika izy. Zay vao mandray décision andeha hitsidika ny Nosibe. Anisan'izay sécurité tadiavin'izay dia ny fahazon'ny mpandray ny opérateur izay hitsena azy izay iandraikitra ny fitsangatsanganany dia ho vita vaksiny ihany koa. Miantso ireo mpisehatra amin'ny fizahantany rehetra araka izany ny avy eo anivon'ny ONTM hiroso amin'izay fanaovam-baksiny izay. Ka izay indrindra no anentanana atsika jiaby ao anatin'ny sehatry ny fizahantany manomboka hatrany amin'ny fandraisana any amin'ny aéroport, any amin'ny hôtel, any amin'ny restaurant, any amin'ny excursion, prestation de service karazany sy ny sisa sy ny sisa izay andalovan'ny mpizahatany dia entanina mba hagnano vaksiny ihany koa. Any Antotanisa raha toa ka vaksiny 10 doza no azon'ny prefektura Nosibe tamin'ny ity andiany voalohany ity, hatramin'ny omaly miisa 200 no efa nahavita izany. Tahaka mahazatra anaraka adoka varotra isika melona dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Mitsinjony tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbalik mamiratra no aviko. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabone mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir.
Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Nisy nilesika tamin'ny fanomezana etomodin'ny mpianatra tsirairay ary nampiana ny faripahaizany izy ireo ny fihiboana. Antony Tsivoaramaso ny ankizy. Ny zoko no manatanteraka ny etomody izay nomeny mpampianatra. Sabrina Ararson. Anio no miverina an-tsekoly ny mpianatra rehetra raha ny lahateny izay nataony Andriamatoa filoham-pirenena ny alahady lasa teo. Hita nefa fanihena ny faripahaizan'ireo ankizy amin'izao. Voatery ny sekoly manisy ny famerimerenana ahafahana mamerina tsikelikely ny zavatra efa hain'ny mpianatra. Devoir atao any an-trano misy ny zokony manao azy. Ny ray aman-dreny ndraindray manao an'ilay izy fa tsy arakarak'ilay zavatra mena azy iny dia tena hitana hoe misy lesoka be le fakana devoir sy fanaterana devoir. Dia ny mpampianatra moa zany manao fivoriana foana sady maka an'ilay devoir ho tsaraina dia tamin'iny nanaovanay adevitra dia voatery namory ray aman-dreny zany zay tao anelanelan'iny natao isan-kilasy ny famarina ray aman-dreny satria zaraina isan-kerinandro moa zany le izy dia tsy nzaraina arakaraky ny kilasy ny fakana devoir raha hitsonjovana an'le fanomezana lanjany le fahamehana satria raha be loatra ny eto tanàna dia manjary manahirana be. Manomboka izao, ampitomboana ny ora hijanonana any an-tsekoly, ahafahana manarina ny fotoana tsy nianarana ary anatratrarina ny fandarana pedagojika mandritra ny taona. Nanambara ity mpanabe fa manamora ny fandraisan'ireo ankizy lesona ny fandehanana an-tsekoly raha oharina amin'ny fianarana any an-trano nandritra ny fihiboana. Ora ianaranay satria mameno an'le banky zay amin'ny tanan'le 3e trimestre io zany. Vita mifito latsaka ny secondaire zany. Vita mifito latsaka ny amin'ny rafa amin'ny roapolo dia miditra amin'ny ray sy fefa amin'ny rafa dia natao kelikely ihany zany raha ahafahan'le mpampianatra manampy. Fa maka le devoir izy dia mba hoentiny kely zany le zaza ny tantanany any. Dia vao mahita an'le sekoly fotsiny izy dia mireve ohatra ny tia hitany maîtresse izy, matadidiny tsenjery sy ny kilalao rehetra takia tokotany izy. Zay zany le moral hafa mihitsy le hoe atian'ny mpampianatra zany. Ankilany, misy ireo ray aman-dreny no milaza fa mampiena ny ahiahin'izy ireo ny fiverenany zanany an-tsekoly na mampiova ny fandaram-potoana azy. Zany zao dia miova mihitsy ny fandaram-potoana satria manendrika kely le sakafon'ny mpianatra moa hitanao zay koa mivarotra ohatran'izao dia tsy mety sady vonjena zany le varotra mivonjena koa ny mpianatra. Fa raha mifaniriana sy ny hafaliana dia tena faly mihitsy efa nianatra le mpianatra zany dia ny mety amiko izy le mandeha mianatra satria ohatra ny hoe raha ohatra zao izy raha ohatra izy mandeha mianatra dia mba tsy dia miasa saina be aminazy le mandehandeha any aminay. Ohatra ny ety aminay zao misy rano, misy tsikafona amin'ny manodidina any dia mba tsara kokoa izy ny any am-pianarana rehefa lera ianao maka anazy dia
dia rehefa maraina manaritra anazy. Misy amin'ireo sekoly tsy miankina sasany no mbola ao anatin'ny fanomanana ny fidirana. Araka izany, ny alatsinainy ho avy izao ireo ankizy vao miverina an-tsekoly raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Nahazo fanampiana avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo sekoly tsy miankina ary vavaorina ary fenitra ara-pahasalamana sy ara-pedagozika ary boky fampianarana. Ireo natolotry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny ireo tale nasionaly ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana ny maraina teo. Fanampanazavana. Ny fomba hiatrehana ny fanadinam-panjakana androany moa zany tsika no miverina mianatra ny zanantsika manerana ny nosy araka ny tenenan'ny Andriamatoa filoham-pirenena tanatin'ny lahateny tamin'ny alahady teo dia mandeha miandala an'izany. Araka izany dia tsy maintsy misy ny fandrindrana izay mapetraka ara-pédagogie. Efa misy moa ny répartition annuelle pédagogique izay voazara eraky ny sekoly izahan'ny mpampianatra zany no manaja ny répartition annuelle iny. Tafiditra moa zany anatin'ny protocole pédagogique izay efa nomena eraky ny sekoly manerana Madagasikara dia anatin'ny fanajana izany no hiatrehana ny fanadinam-panjakana. Ny tombo telo isan-jato nisan'ireo mpiadina CPE tamin'ity taona ity ramta ny taona roapolo sy roa arivo. Tsy miova ny daty ho an'ny CPE sy ny BEPC ary efa miroso amin'ny fanontana ny taratasy-panadinana ny ministera tompon'andraikitra ankehitriny. Gaëtan Andriatsilava. Miroso hatrany ny fanontana ny taratasy-panadinana BEPC ary efa hatrany amin'ny 20% zany amin'izao fotoana. Eo mpikarakarana ihany koa ny fanadinana CPE. Raha ny isan'ireo mpiadina zany raha ho an'ny CPE satria izay moa zany no efa eto ampelantanana amin'izao dia miisa 573 sy 904 sy 10 zany zao ny mpiadina amin'ity voasoratra anaratra amin'ity taon'ity ho an'ny fanadinana CPE. Zany hoe ny tombo eo amin'ny 300 eo izy raha oharina tamin'ny taona lasa. Aoriny ny fanontana ny lazaadina aparitaka manerana ny nosy ireo lazaadina ireo ho an'ny fanadinana CPE ka ny faritra lavitra no alefa mialoha. Zany hoe ireo lavitra zany no mandeha aloha ny fanatana an'ireo fanaparitahana an'ireo lazaadina ireo ka mazava ho azy zany ny faritanana Antananarivo no atao amin'ny farany zany satria ny faritanana Antananarivo no akaiky indrindra zany amin'ny fanaparitahana ny lazaadina CPE système amin'ity taon'ity. Raha ny daty voatondro izay tsy nisy fiovana hatreto, ny 9 ny volana Jolay ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana CPE ary ny 7 hatramin'ny 12 Jolay ny fanadinana BEPC. Araka n'io daty izay napetraka io dia mifanaraka tsara amin'io daty io zany ny fanomanana ny fanadinana amin'ity taon'ity. Zany hoe tsy misy tokony ahina zany amin'izay fikarakarana izay fanadinam-panjakana izay amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Entanina hatrany ireo ray aman-dreny anara-maso sy ampirisika ny zanany ka ho afaka miatrika ny fanadinam-panjakana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hoe sorona ireo mpivarotra manao fanondrenana tsy ara-dalàna manoloana ny boroparitry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany ao Ambatondrazaka. Efa nisy ny toerana amindrana azy ireo raha ny fanazavana azo miantarandriana ivo. Nampiantso ireo mpivarotra manao fanondrenana tsy ara-dalàna manoloana ny birao ny filan-kevi-paritry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany androany ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka sy ireo mpanolontsaina ao Antariny voalohany. Efa ela no nampahafantarina azy ireo fa tsy ara-dalàna ny fisian'ireo toeram-pivarotana manoloana ny birao-mpanjakana ireo, saingy rehefa misy ny fepetra raisina dia fampiratiana sora-baventy hatrany no asetrin'izy ireo izay. Amin'ny maray aman-dreny mpiain'ny tanàna dia nisy ny fampiresana androany izay nandrosoana sosikevitra ny hanomezana toerana ireo mpivarotra mba tsy hatapaka ny fitadiavana ataon'izy ireo. Eo anivon'ny fitaliava-paritry ny asa vaventy aty Laotra Mangoro dia misy moa ny fanalana ny mpivarotra izay eo alohany. Ny tiako lazaina dia zao, izay eto anivon'ny commune dia mipetraka mandrakariva ho ray aman-dreny mitady ny vahaolana ka mba ialana amin'ny resaka diso dia tiana kosa manazava hoe izahay dia miezaka hatrany mamaha olana. Ny zavatra nresahana androany zany satria raha ohatra tsy maintsy ho alana izy ireo dia mijery toerana ho anazy ary efa misy toerana efa ndiniany eo anivon'ny mpanolo-tsaina ny tanàna. Eo anivon'ny travaux publics misy fanatsarana tokony atao ary isan'andro moa dia mifampiresaka mandrakariva
dia ny anay moa zany dia hoe aiza ny vahaolana jero ny vahaolana ao amin'ny vahoaka. Ny mpanolotsaina ny tanàna fa fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny tokony ho izy ary ilaina amin'ny fanamboarana ny tanàna izao fanapahan-kevitra izao. Tafiditra ihany koa amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 ny dingana fandaminana ataon'ny komina izao. Etsy ankilany, nivoaka ny efitrano fivoriana ireo solon-tena ny mpivarotra nandritra ny fampidiniana noho izy ireo nikiry hatrany ny bodin'ny toerana. Ny fanalananay foana ny sesonay isak'izao mandeha zao. Fa zao anefa izahay dia vonina hiadiny anay hatramin'ny farany. Zay tsy afeninay zay. Inona ny taratasy eo ampelantananareo ahafahanareo hoe mipetraka amin'ny efa narosinay hatramin'ny voalohany hoe raha ny fanasarana no ilainareo dia eto zay voninana tsara. Fa nisy hoa le plan teo naroso tany amin'ny monsieur le maire. Izay adevitra voalohany taminazy io dia hoe izahay dia manimba ny endriky ny tanàna be satria tsy normal le fivarotanay. Dia nandroso sosokevitra zay, nanome plan anazy zay hoe ity misy plan mba sainitsaino fa raha hoe endriky ny tanàna sy ny hoe atsaratsara ny tanàna ny atao dia vonina zay ny anao an'ity plan dia tena sekeny zareo moa izy fa le fanesorana anay foana ny anaty lohany zareo. Tanan-dehibe efa nanana ny antsoina hoe plan d'urbanisme hatramin'izay ny renivohitra Ambatondrazaka, saingy tsy voahaja izany noho ny tsy fandraisana andraikitry ny tantana ny tanàna teo aloha. Miainga amin'ny fampanarahana nefa ny fampandrosoana firenena, izany ny fampana ny toerana natokana hivarotana sy ny tsy tokony anatanterahana izany. Ankehitriny lara-pamiana amin'ny mpitantana amin'izao ny anatotosana programa mpanjakana hanatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana ny tanàna izay. Tonga teo amin'ny fifampiresahana hikatsaka vahaolana navy eo anivon'ny Université Antananarivo sy ireo mpandraharaha amin'ny taky ny tampokarama eo. Araka izany, nisy ny taratasy fanambarana miaraka nalefa eny anivon'ny ministera fanadina. Mitaky vahaolana maharitra ireo mpandrarany Universitény Antananarivo mikasika ny tamponkaraman'izy ireo izay mbola tsy azo nandritra ny 10 volana. Ireo no antony fitokonana nandritra ny 3 andro teto amin'ny Universitény Antananarivo. Androany alarobia, nisy ny fifampiresana teo amin'ny Universitény Antananarivo andaniny sy ireo solon-tena ny mpandrarany Universitény ankilany mikasika ny fitakin'izy ireo ny tampokaramany. Taorian'izay, nisy ny vahaolana naroso. Efa miezaka niny vezivezy foana zareo mitady vahaolana amin'le izy araka an'le efa natao atsika teo. Dia ho arahamaso le izy dia ho ampitaina amintsika fa zao ny angatana hoe samitsika milamina aloha. Satria matotsika tonga amin'izany fampidiniana zany dia nisy zany ny fihainoana eniny zareo zany ny zavatra nitakitsika. Efa nisy ny taratasy fanambarana nalefan'izy ireo teny anivon'ny ministeran'ny tompon'andraikitra ho fitakiana ny tamponkaraman'ny reto mpandraraha ireto. Izay le antony fitakiana takinay zany ny androtsahana manontolo io subvention izay misy ny karamanay io. Miisa 590 ireo mpandraraha eto anivon'ny Université Antananarivo na ny personnel administratif et technique izay mampandesy mikirakira eto amin'ity université ity. Hatramin'izao, miandry hatrany ny vahaolana sy ny fandoavana ny tampokaramany ireto mpandraraha ireto raha samy namonjy ny toeram-podian'izy ireo ny maraina teo taoriana ny fifampiresahana. Ny sokatra nanomboka omaly ny toerana fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19 etsy amin'ny stade Malakam. Ireo mpiasan'ny commune izay nitariny ben'ny tanàna no nisantatra izany. Abraham Randriamanana. Ao anatin'ny fiatrehana ny amin'ny valanaretina Covid-19, tafapetraka nanomboka omaly tetsy amin'ny kianjan'ny Malakam ny toeram-panaovana vaksiny eto andrenivohitra. Nanokatra ny fanaovam-vaksiny teny an-toerana ny ben'ny tanàna Antananarivo niaraka tamin'ireo mpiasa eo anivon'ny commune. Misokatra ho an'ny mponina mihoatra ny 12 taona ny fanatanterahana ny vaksiny eo anivony ity toerana ity.
Sokatra mandritra ny tapa-bolana, mandritra ny andro vitsivitsy, fiarah-miasan'ny komuna no sy ny fianakaviana no raisin'eto GT eo atao vaksiny an-tsitrapo rehefa vitsy zay hosikafana ho an'ny mponina Antananarivo. Misy lisitra atao zany fa GT anao dia tonga aty amin'ny stade Malakama zay hita fa malalaka be maro ireo dokotera miandro amin'ny lokon'ireo. Isany natao vaksiny izay mivady mba hierovana ny tena sy hierovana ny hafa. Fiaraha-miasan'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny mpiara-miombonantoka no nahafahana nametraka ity toeram-panaovana vaksiny ity. Ankoatra izay, miverina ireo tsena isan-kerinandro sy andavanandro eto an-drenivohitra. Tao aorian'ny fampiatona izany nandritra ny 2 volana mahery raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Misy manoloana io ny lamina amin'ny fampanajana ireo fipetrara-pahasalamana eny anivon'ireo tsena raha ny fanazavana. Ny fametrahana ireny association sy ny lehibe an-tsena izay entin'ny vonitseny ireny dia manampy manara-maso ireo le miditra anaty tsena, dia ohatrany ihany koa ny fametrahana ireny fanasana tanana eny vonitseny ireny. Fa raha moa izany dia mitohy foana ny famindranana ranom-panafody eny vonitseny ireny izay efa natao mandritra ny confinement iny ary mbola ho tohizana. Ankilan'izay, nanamafy ny tompon'andraikitra fa hiroso ankehitriny ny fampidirana ireo mpivarotra amoron-dalana anatin'ireo tsena eto an-drenivohitra toy ny etsy amin'ny totobatin'Ambondrona. Mihiba aotra faingo 20 cm ny avon'ny reniranon'ny Kopa araka ny mari-pandrefesan'ny Apipa omaly. Maro amin'ny fiantraikan'izany amin'ny fiveloman'ny mponina amin'ny manodidina. Evy Richard. Latsaky ny ohatra faingo 20 cm ny avon'ny reniranon'ny Kopa. Latsaky ny ohatra faingo ohatra 3 ny sondy izay raha ny avon'ny renirano 2 araka ny mari-pandrefesana nataon'ny Apipa Tetsanozy zato sy Ampitatafika omaly. Ankoatra ny tsy fahampiany ny rotsakorany, maro ny antony napidina ny avon'ny renirano indrindra ny Ikopa. Mbola tsy ao anatin'ny vanim-potoana ny fambolentsika amin'izao fotoana izao, fa mbola amin'ny 15 ny volana Aogositra amin'ity taona ity ny tetiandro mpambolena ny fanarahana amin'ny mpamboly. Nangataka rano moa zahany izahay eto anivon'ny Apipa ho an'ireo mpamboly ireo izay mitotaly eo amin'ny 350 tapitrisa metatra toratelo 53 millions de mètres cubes mandritra ny tetiandro mpambolena manomboka amin'ny 15 ny volana Aogositra ka hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Oktobra. Tsy omena indray mandeha ireo rano ireo fa arakaraka ny filana no famahan'ny JIRAMA izay arahana miasa amin'ny resaka fanomezana rano eny amin'ny tanimbary. Maro ny fiantraikan'ny fidina ny avon'ny renirano amin'ny mponina manodidina. Isa mikaiky anatin'izany ny pakafasika. Nandritra ny andro maro no tsy azo nampiasaina ny lakana ho an'ny mponina eto am-pasika. Miova ny fomba fiasa ka tsy araka ny tokony ho izy ny vokatra hoy ny fanazavana. Miova za tsy rehetra ny rano dia tsisy lalan'ny lakana dia amin'ny sisisiny eny mangadingady. Mahazo roa lakana izay isan'andro fa andro azo zao tsy mahazo. Zao ary 3 gona raha misy. Tsy izao izao nefa azo larana. Malafo ndraindray marosa rehetra zao malafo R1 mahery. Dia zao nefa 2 arivo izay efa tsapony izay. Lakana hofaina 3 arivo. Fasika nefa tsy mahazo bitraka. Fa raha zara mazaka atsasaky ny tapa-tsarety ny lakana dia eo amin'ny 2 sarety mahery parivan'ny andro. Vidy pasika 2 sarety zao 2 arivo sy R1 namarotana anazy dia nifandakana 3 arivo. Dia nefa no mipaka malany eo amin'ny 2 arivo dia mandatsy 2 arivo dia zara raha misakafo izany rehefa misy hohanina fotsiny dia izay. Eo ihany koa ny mpanasa lamba izay mitaraina manoloana ny fidinany ahavon'ny renirano. Ity farany izay mitarika faloton'ny rano ihany koa. Tsaraka ny tokony ho izy araka izany ny fahadiovan'ny sasalambany izy ireo ka niantraika mivantana tamin'ny Karama. Misy tena misy tsy manome lambanay intsony ny olona. Le rano maloto dia tsy mety manome lamba intsony zareo satria mamangana lamba olo. Dia lasa miela izao ny karamanay. Lasa ray trano nefa taloha 3 trano 4. Taloha izay miditra R1 isan'andro zao tsisy an'izany intsony. Zao sia lasa hoe 5 arivo 4 arivo sisa ny raisinay. Ny 15 ny volana Aogositra vao hisokatra ny taom-pambolena ka hivoahan'ny rano fanampiny hamatsiana ny tany-pambolena ny tantsaha.
Tsy akatra ny sarandalana ho an'ny fitaterana miainga eny amin'ny fahasankarana manomboka ny zoma ho avy izao araka namafisin'ireo mpitatana eny antoerana. Itombo 520 isanjato noho ny andavanandro kosa ny fiara nomanina itondram-pandeha izy eo amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly miantarandriana io. Roa andro mialohan'ny fisokafan'ny zotra nasionaly sy rezionaly anatin'ny fanomanana tanteraka ny eny amin'ny toby fiantsonana fahasankarana amin'izao fotoana izao. Androany niroso tamin'ny famindrana ranom-panafody izy ireo hoentitra ankilan'ny fepetra raisina ho fisorohana ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19. Ny fitaovana dia ny fiarakodia tsy madio, tsy voafendraka fanafody ary tsy ara-dalàna na pneumatique ty ninninina dia tsy avelana ihany. Ny olombelona dia toy izao, ny mpamily, ny mpiasa birao ary indrindra ny mpandeha tsy manara-dalàna dia voatery izay tsy amenkitisy atsy ambadika. Zany hoe le fanomezan-dalàna ivoaka eto amin'ny tobi-piantsonana dia tsy omena mihitsiny. Ny mpandeha rehetrarehetra dia miangavy izay tompoko mba hanome na amenona ny manifolta, izany hoe ny mombamomba anazy tsy tokony hamenatra azy mihitsiny ny amehan'ny coordonnéany sy ny olona voisin zany le coordonné akoatra ny coordonnéany raha misy an cas d'accident eny an-dalana. Ka d'accident tenenina moa zany eto dia ny fiovan'ny toe-pahasalamana fa tsy hoe accident automobile. Le hoe atoka izy zany eto de efa sataranay mihitsy aretaninay ary isy recyclage ho ataonay azy zany rapitso miaraka amin'ny ATT ny ministère zany eto amafisina an'le izy fa mareko kely ary tsindriko tsara zany zay moa zany ny baiko hoe alao le mba piasa birao ara-dalàna no afaka mandray n'le olona hiditra isaky birao ary zay zany ny etaninay angatanay zany le mpandeha mba tsy any amin'ny sisisiny antsony no fenon'le clandestin fa alao hiditra birao satria zay efa miezaka eto zany andamina zavatra io moa zany am'le hoe fisokafana ary zatra efa fataonay zany mba misy an'le sécurité police nationale mifanampy aminay andrindrana an'izay zavatra eto. Manoloana ny mety ho famaroany mpandeha ampitomboina 520 isanjato noho ny teo aloha ny fiaromanina hitatitra ato anatin'ny andro maro. Zany hoe izahay dia maminavina eo amin'ny une semaine eo zany hibisesika be ny olona dia manome toky zay fa voatatitra hiara-dalàna fa ny tomobile hibisesika be ato amin'ny tobi-piantsonana ny olona hibisesika be ato amin'ny tobi-piantsonana dia tsy izy zany fa efa apetraka ny lamina tsirairay andradrana amin'ny fiara raha ho an'ny ato amin'ny zotra national satria au niveau national ny resantsika eto zao dia ny tomobile départ maraina ny anay dia départ Ambositra Fandrina Fianaratsoa. Après amizay miditra ny Sud-Est, miditra ny Tiliara, miditra Morondava ary Fort Dauphin moa talata lakamisy zoma. Donc zany tsy misy tomobile miara-mibisesika be ato fa ny tomobile fiandry dia efa mipetraka any amin'ny parking ivelan'ity gare routière ty ary entitra dia entitra tokoa zay amin'ny sarandalana ary ny sarandalana dia tsy sondrotra mihitsiny fa ny sarandalana dia amin'ny frais teo aloha ihany ho an'ny vahoaka rehetrarehetra. Izany zay birao rehetrarehetra manao sondrotra sarandalana dia hoentitra izahay mpitatana ny tobi-piantsonana tompoko. Ito isan'andro ny famindrana ranom-panafody io araka ny lamina isaky ny maraina sy mialohan'ny ravana dia isy ny famindrahana izany amin'ireo box tsirairay izay idiran'ny mpandeha andoavana 500 ariary. Ho fiandrahana ranom-panafody tahaka izay ihany koa ny fiara izay tonga sy hiainga amin'ny sarany 1000 ariary no anatanterahana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia voafidy ho filoham-pirenena tamin'ny latsabato miafina izay nataon'ireo solombavambahoaka israeliana i Isaac Herzog ny volana Jolay ho avy izao no anatanterahana ny famindram-pahefana eo aminy sy ny filoha teo aloha fanandina. Il est l'héritier d'une dynastie israélienne. En Israël, nolanin'ireo solombavambahoaka eo anivon'ny Knesset tamin'ny alalan'ny latsabato miafina androany ny filoham-pirenena vaovao any an-toerana Isaac Herzog
izy araka izany no voafidy ho filofa 112 ny fanjakana hebreo miisa 720 ireo vato azo nandritra ity fifidianana ity. Raha ny fampitam-baovao ny volana jolay ho avy izao no handray ny fahefana ny filovaovao an'i Israel ary ahatra 7 taona ny fiam-pitaom-piasany. Ankilan'izay mitohy ankehitriny ny fifanarahana eo anivon'ny androm-panjakana ny Israel mikasika ny fametrahana gouvernemanta iraisana ny an-toerana. De former la coalition gouvernementale après chaque élection. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity andro andeha ankasitrahanao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.